Fiofanana ho an'ny mpampianatra matihanina fanomanana fanadinam-panjakana isan-karazany fianarana teny vahiny. Io no atolotry ny ABC School eto 67 hectares atsimo ho an'ireo izay liana amin'izany ankoatray misy ny tolotra izay omeny vaovao ihany koa. Raha tsy laza afa-tsy ny mpampianatra zandraraha sy tsara ofana ary manana traikefa na koa ny fitaovana sy fotodrafitrasa tsara ary manaraka ny fainteresam-pirenena raha fehezina dia sekoly manana ny maha izy azy ary tsy himena amita amin'ireo sekoly goavana ny velany sy ny ABC School etsy 67 hectares atsimo satria dia ahitana ireo sokajy mpampianarana rehetra manomboka any amin'ny garabola na ny préscolaire ka hatramin'ny kilasy famarana na ny terminal ary eo ihany koa ireo fanomanana ny fanadinam-panjakana isan-karazany. Ohatran'ny mahazatra zany dia misy eto amin'ny ABC School ny formation ana mpampianatra na ireo mbola tsy mpampianatra mihitsy mandritra ny 20 andro izay ahaizanao zavatra tsy ampoizina fa azahoanao nefa ny traikefa hoentinao miasa avy hatrany 20 andro monja io formation io ankoatr'izay ihany koa atolotra vaovao dia ny formation na ny cours de langue français, ny anglais ary ny japonais cours accéléré io ary ny cours informatique manomboka amin'ny 5,000 izay manampy betsaka antsika zany amin'ny asa sy ny fianarana ho an'ny ankizy. Dia ny ankoatr'izay moa zany toy ny mahazatra ny ABC School manomana an'ireny fanadinam-panjakana ireny misy zany amin'izao dia ny faradoboka ny percepteur ny finance sy ny comptable du trésor izay misy ny mianatra isan'andro amin'ny faradoboka azy ary ny asabotsy mba ho fanampianan'ireo miasa nefa ny maniry ty hanaraka an'io cours préparatoire io. Anisan'ny mampiavaka ity sekoly ity ny sy ny laboratoire informatique miaraka amin'ny fifandraisana internet aingam-pandeha ary tsy voafetra. Mariana fa nandeha tsara sy avolenta aza ny tolotra ao omen'ny ABC School dia natao ho azo tsy fainy rehetra ny saram-pianarana ao aminy.